mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahantsika riavako malala tratra ity zoma 2020 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra amintsika dia ny salamo izay nataon'i Davida. Salamo 430, salamo 430, andiny 120 ka hatramin'ny 220 amin'ny anaran'i Jesosy. Avianaka menoa ny fahatorana an'i Jehova no ampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana, ka ty andro maro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy, ary molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alavirino ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehova tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehova, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akakin'izay manana fo mangorakoraka Jehova, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina, nefa Jehova manavaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy. Tsisy ho tapaka renina dia iray akory aza. Ahafatin'ny ratsy fanahy ny fahoriana, ary ny mankahala ny olo-marina ho elohina. Fa Jehova manavitra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba misy ho elohina izay rehetra mialoka aminy. Ray Masino manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tao anatin'ny sarotra Davida no navotan'Andriamanitra tamin'ity salamo 430 ity. Hitantsika ny tantara ao amin'ny Samoela voalohany 2:1-420 sy ny manaraka. Davida izay tafatsiropaka tany amin'ny Abimeleka, tany an-tanan'ny fahavalony, ary dia mody nanao adala, ary dia noroahin'ny Abimeleka, ary afaka tamin'ny tanany Abimeleka izy. Izany hoe izy dia tao anatin'ny zavatsarotra, ary zavatra tsy dia nieritreretiny akory hoe afaka azy no nahafaka azy. Noho izany fahagagahana, noho izany famindrampon'Andriamanitra izany no nahatonga an'i Davida nanao ity salamo 430 ity, ary niteny an'ilay andininy malaza hoe andramoka izaho, fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Andininy 5. Ity mofinaina ao antsika ity, andininy 120 ka hatramin'ny 220 dia toy n'izany fisaorana, fijohona vavolombelona nataon'i Davida tamin'ny fanafahan'Andriamanitra izany. Asehon'i Davida fa Andriamanitra dia mahavonjy, ary ny famantaran'andron'Andriamanitra tsy mba tara. Andriamanitra tsy diso tonga loha loatra. Andriamanitra tsy tara loatra. Andriamanitra tonga amin'ny fotoanany. Izay no Andriamanitra Davida. Ny Andriamanitra Davida dia Andriamanitra tsy manary ny mpanompony. Asehony andininy 420 teo hoe akaiky ny mpanompony izy. Asehony amin'ny andininy 520 fa akaiky ny mpanompony Andriamanitra. Ny mason'i Jehova mitsinjo ny marina, ny sofo mihaino ny fitarainany. Izany hoe asehon'i Davida fa eo akaiky ny olona izay nofidiny, izay sy manompo azy, na indrindra matahotra azy. Izay moa asehon'ny salamo 430, ny fahatahorana n'Andriamanitra. Dia akaiky n'izay rehetra matahotra azy Andriamanitra. Fa izay entina mampahery anao dia ny andininy 220. Jehova manavitra ny fanahy ny mpanompony, ka tsy mba ho hisy elohina izay rehetra mialoka aminy. Tapany 2, tsy misy ho elohina izay rehetra mialoka aminy. Lay voambolana hoe mialoka dia tahaka ny olona mitady fiarovana, tahaka ny olona mitady famonjena. Dia hoy Davida hoe izay rehetra mialoka amin'io Andriamanitra io dia tsy mba ho elohina. Fanamarinana
nomen'Andriamanitra izay rehetra mialoka aminy. Lay fanapa-kevitra hoe hialoka amin'Andriamanitra, io lay finoana. Zany hoe ny olona manapa-kevitra ino sy atoky an'Andriamanitra de hamarin'Andriamanitra. Mazava ho azy, teolojia izay fantatsika kristianina tsara zany, fa ny fanapa-kevitra ino an'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra manamarina atsika. Ny fanamarinana ataon'Andriamanitra atsika izay teneny hoe tsy ho elohina ho Davida eto. Davida zany hoe de melolavitra ny teolojian'ny Lutera ny amin'ny hoe sola fide, melolavitra ny teolojian'ndry Paoly ny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny fahasoavana sy fanamarinana amin'ny finoana. Melolavitra n'izany Davida eto. Ary tsy mahagaga raha ohatra ka be ho lalany Davida satria hitantsika amin'ny ity andininy ity ny faminaniana momba ny Mesia, momba ny Jesoa. Hitantsika amin'ny andininy fa roapolo, miaro ny taolany rehetra izy moa le hoe taolana tsy tapaka io Jesoa io. Atsika raha fa tsy nitapahana ny tongony, tsy nitapahana ny taolan'i Jesoa raha nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Izany hoe pelo lalana itony salamo itony. Zay mahasoatra masina ny soatra masina. Soatra masina dia tsy misy incohérence akory amin'ny soatra masina. Fa ny soatra masina dia mifanazava, ny soatra masina dia mifameno, tsy misy fifanoherana mihitsy amin'ny soatra masina. Ny fahatakaratsika no mahatonga ny soatra masina, ny tsy fahatakaratsika mahatonga antsika mampifanohitra ny soatra masina. Araka ny tenin'ny Jesoa tamin'ny fahasoa manao hoe ny tsy fahafantarana ny soatra masina no mampadiso hevitra anareo. Ary mety mampadiso hevitra mihitsy ny fahafantarana ny soatra masina, satria indraindray dia misy olona mitsongo andiny soatra masina ao mba hampifanoheriny. Fa ny soatra masina tsy mifanohitra mihitsy satria fanahy iray ihany. Ny asa ao anatin'ny soatra masina manontolo manomboka ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Noho izany raha fanahy iray ihany dia ny fanahy masina ny asa ao anatin'ny soatra masina manontolo dia zao fanahy masina tsy milaza zavatra mifanohitra. Ary dia tsy mahagaga ho tsika raha ohatra ka hoe eto ny bokin'ny Salama miresaka momba ny Kristy, momba ny Jesoa, melo lalana ireo izay aty amin'ny filazantsara. Ary dia hotsika manao hoe melo zany hoe fanamarinana amin'ny finoana zany de efa Davida io de efa niteny manao hoe izay rehetra mialoka amin'io Andriamanitra io de tsy ho elohiny, na izay mialoka amin'io Andriamanitra io de ho hamarin'Andriamanitra. Inona ary no fanamarinana asehon'ny Davida eto? De tsika tsy resaka ny fanamarinana amin'ny finoana mahazatra any amin'ny Paoly na any amin'ny teolojia amin'ny Paoly na mahazatra amin'ny teolojia luterana na teolojia réformée, ny hoe fa inona ny ataon'ny Davida hoe fanamarinana amin'ny finoana eto, na hoe inona lay tsy fanameloana ataon'Andriamanitra ho an'izay mialoka aminy. Ny atao hoe mialoka aminy aloha amin'ny Davida amin'ny Salamo 5:telopolo ity dia zavatra roa no heviny. Ny ataon'ny Davida hoe mialoka amin'Andriamanitra dia voalohany olona matahotra an'Andriamanitra. Tsy mialoka amin'Andriamanitra ny olona raha tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny hoe matahotra an'Andriamanitra amin'ny raha mamaky ilay andiny maromaro moa tsika dia mitovitovy amin'ny bolana ny fanazava fitanisan'i Davida, ny andininy manomboka ny andininy faraka ambin'ny folo raha mitovitovy amin'ny fitanisan'ny boky bolana. Zay mahatonga ny hoe miverimberina eo ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia izao milaza fanajana an'Andriamanitra. Zany hoe milaza fanekena fa izay atao dia hitan'Andriamanitra. Izay atao dia mbola ho ampamoahan'Andriamanitra. Ny fahataoran'Andriamanitra amin'ny Davida dia milaza ilay fanajana ny didin'Andriamanitra, fahatahorana ny fanitsian'Andriamanitra, izay fahatahorana teraky ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia hotsika manao hoe raha miteny Davida hoe olona mialoka amin'Andriamanitra dia olona matahotra an'Andriamanitra, matahotra ny fitsaran'Andriamanitra, matahotra manaja an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra. Zay no ataon'ny Davida hoe matahotra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay ataon'ny Davida koa nefa hoe mialoka amin'Andriamanitra dia olona manao ny marina. Verimberina mihitsy aho ny marina indimy enina amin'ity salamo ity dia olona izay manao ny marina. Ny olona mialoka amin'Andriamanitra zany amin'ny Davida dia tsy tena resaka lay fide, ilay hoe finoana arak'izay hitantsika amin'ny testamenta vaovao, fa milaza etika, milaza fiainana, azo refesina zany no hoe hitolito mialoka amin'Andriamanitra.
Itsika mantsy ndraiky eo anatin'ny fiainana kristiana manao hoe za nge mino hoe fa tena mino tokoa ve? Fa raha miteny Davida manao hoe za mialoka amin'Andriamanitra de hita eo amin'ny fiainany zany. Hita hoe iny izy mialoka amin'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, de zao manao ny didin'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra fantatra tsara mihitsy reo lalàna telo ambiny folo sy eninjato ao amin'ny testamenta taloha, izay najain'ny olona matahotra an'Andriamanitra. De io Davida hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra de mialoka amin'Andriamanitra. Azo refesina zany aza na ianao raha matahotra an'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha ny refesana azy de zao olona ianao ihany de mahafantatra hoe tsy matahotra an'Andriamanitra zany. Isika moa ankehitriny ohatran'ny zavatra indray mamperitreritra ny hoe kristianina ve tena matahotra an'Andriamanitra. Satria indraindray hitantsika ao anatin'ny fiainana kristianina lay tsy fanajana ny marimarina kokoa an'Andriamanitra. Ary manjary zay mahatonga antsika very fahatokina an'Andriamanitra satria ny fahataorana an'Andriamanitra zavatra fanapahan-kevitra io de manjary toetra ary manjary finoana. Rehefa matahotra an'Andriamanitra de manjary tonga miorina ao am-pony finoana sy ny fahatokina an'Andriamanitra. Toy Davida eto manao hoe zay rehetra matahotra an'Andriamanitra mandeha araka ny fahamarinana, io ny antsoina hoe mialoka amin'Andriamanitra de zao tsy hoe lohan'Andriamanitra izy. Tsy hoe lohan'Andriamanitra izy, tsy hoe satria matahotra an'Andriamanitra. Tsy hoe lohan'Andriamanitra izy, tsy hoe satria manao ny marina, fa satria izy nanapa-kevitra hialoka tamin'Andriamanitra. Zany hoe nanaiky dikany hoe mialoka de asa ianao rehefa nahita hoe avy ny orana de mialoka, refuge ny teny frantsay, zay le amin'ny teny hebreo tena dikany ao. Zany hoe toy ny misy loza mitantao de mialoka, sarona an'Andriamanitra zany no heviny, rakofa an'Andriamanitra. Ka rajaina ty amin'ny testamenta vaovao, iza moa ny fialofana tsara indrindra, iza lay nandrakotra antsika tamin'ny rany, iza lay nandrakotra nanarona ny fahotantsika? Jesoa. No zany de aty amin'ny testamenta taloha, aty amin'ny salamo de efa hita izay Andriamanitra mandrakotra antsika izay ka mahatonga antsika marina eo anatren'Andriamanitra. Nefa ko hoy ny salamo ato manao hoe tsy ho elohina ary izay mialoka amin'Andriamanitra. Tsy ho elohina amin'inona ary? Raha toa ka azontsika tsara zany ny tenin'ny salama eto, tenin'ny Davida eto hoe za de mialoka aminao Andriamanitra. Nametraka ny fiainako eo ambany fahasoavanao aho, matahotra anao aho, manaja ny fahamarinana, manaiky hialoka ao amin'ny Jesoa, manaiky hiombona amin'ny Jesoa, manaiky hino amin'ny Jesoa raha ty amin'ny testamenta vaovao. Inona ny akon'izany eo amin'ny fiainantsika? Inona no endrika isehoany le hoe no hamarin'Andriamanitra na tsy nomelohan'Andriamanitra? Voalohany de zao zavatra hita maso ny testamenta taloha moa dia ny fivavahany testamenta taloha de fivavahany zay ataontsika hoe pratika, zavatra hita maso, zavatra ny fanomporan'Andriamanitra aminy de zao ajaina ny hita maso ny fomba fanajana azy, misy lalàna eo ajainao ny didy folo ajaina hita maso. No zany dia raha miteny Davida eto hoe tsy ho elohina dia tsy de tena mijanona amin'ny lafiny ara-panahy ihany zany, fa miatraika eo amin'ny fiainana isan'andro. Ohatra hoe ny 1:10 raha mitaraina izy de miaino Andriamanitra. Andriamanitra tsy miaino mitaraina ny olona tsy mialoka amin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra tsy miaino mitaraina ny olona zay tsy matahotra an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miaino mitaraina ny olona tsy marina, fa no hamarininy Andriamanitra ny olona. De izao ny mpanompony zay nisafidy hoe za Andriamanitra hialoka aminao, za Andriamanitra hiankina aminao, za Andriamanitra hifitsaka eo ambany fahasoavanao. De izao miaino ny tarainan'izany olona zany Andriamanitra. Miaino Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra ny miaino, eto rehefa mbolana hoe miaino dia fanapahan-kevitra hoe hamaha olana. Ka Andriamanitra zay asehony Davida amin'ny salamo 4:3 miaino Andriamanitra de zao vonona ny hamaha olan'Andriamanitra. Tsy hoe miaino miaino Andriamanitra, fa miaino hamaha olana. Laha hoe tsy manameloka zany Andriamanitra hoe temidika manao hoe miaino anao izy. Andriamanitra dia miaino zay rehetra mialoka aminy. De ren'Andriamanitra ary ny sento ny fonao, akaiky anao izy. Tena ahoana ianao no misento, nahoana ianao mikivy? Satria Andriamanitra miaino anao de mijoroa, matokia an'Andriamanitra.
satria Andriamanitra eo akaikinao de matokihana Andriamanitra. Afaka malala efa nanapa-kevitra hialoka amin'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny Jesoa de izao matoky fa mihaino vavaka izy. Fa ny faharoa zay asehon'ny Davidany amin'ny hoe endrik'ilay hoe tsy fanamelohana, tsy hoe nitaraina ihany izy ka mihaino Andriamanitra, fa ny asehon'ny Davida koa de izao mamonjy ny torotoro fanahy izy. Lay hoe torotoro fanahy de izao amin'ny Davida amin'ny Salamo 1telopolo raha tsy amin'ny testamenta taloha mihitsy de izao olona manana ady am-panahy, olona manana ady am-panahy, olona manana tebotebo, olona manana adi-panahy, adi-tsaina, olona manana zay faniriana tsy tanteraka, olona maratra noho ny hitrakitraky ny hafa, maratra noho ny fanamelohan-tena, maratra koa noho ny fiezahana zay tsy nahitam-bokatra, maratra noho ny toe-javatra maro samihafa de manjary torotoro fanahy. Am'izao fotoana antsika zao de miroborobo be ireo karazana ataontsika hoe coaching, miroborobo be ny ataontsika hoe ny psychologie zay fidodododon'ny olona ao anatin'ny ratram-po, ao anatin'ny ady am-panahy, ao anatin'ny ratra zay ataontsika hoe mahazo ny olona. Marina fa ilainy reny, tsy diantsika hevitra zany, zavatra voaporofo tao amin'ny tantaran'ny olombelona fa namonjy olona maro ny karazana ataontsika hoe ny coaching, ny psychologue, mazava ho azy na dia ataontsika hoe science exacte ary izy reny dia science zay nahitam-bokatra maro. Saingy ireny de izao ny olona ihany no omeny hery hiankina amin'ny tenany. Zany hoe ny andraikitry reny olona ireny dia mamerina ny olona ao anatin'ny raison, mamerina ny olona ao anatin'ny hevitra mazava, mamerina ny olona ao anatin'ny hazo damosy mba hijoro. Ndray mahomby izy reny, ndray tsy mahomby. Fa eto dia ny tompo eto amin'ny Salamo 1telopolo de manazava fa ny olona manana ratra anaty, manana fery anaty, manana tebotebo noho ny tsy fahombiazana, manana tebotebo koa noho ny tsy nety natao ka mangetaheta fanasitrana de izao ao amin'Andriamanitra ny alofany. Zany hoe ny mpanao salamo tsy manamaivana loatra zay mety ataontsika hoe fitsaboana ataon'ny saina sy ny tahaka izany, fa ny zava-dehibe indrindra de izao ny hoe fitsaboam-panahy. Moa ve ny Andriamanitra, moa ve aton'ny olona ao anatin'ireny fahoritsainy sy fahorim-panahy reny. Davida eto de manazava amintsika fa izao raha mialoka amin'Andriamanitra ianao, raha mialoka amin'ny tomponao de izao sitran'ny tompo zany ratram-panahy, zany ratram-po, zany tebotebo zany zay mety tsy ho sitram-panafody mihitsy ary ny salamo eto, tsy hoe tsy ilaina akory ny fanafody, fa ny zava-dehibe voalohany de izao ny fiverenana ao amin'Andriamanitra, ny fiankinana ao amin'Andriamanitra. Ary be de be angeny ny areti-tsaina, aretim-batana sitrana rehefa milamina ny fanahin'ny olona, rehefa milamina ny fifandraisany amin'Andriamanitra, rehefa milamina ny tony ny fifandraisany amin'Andriamanitra, azo ny antoka fa mialoka amin'Andriamanitra izy de izao misy aretina, misy équilibre, misy lamina vaovao ho entin'izay fianteherana amin'Andriamanitra, fialofana amin'Andriamanitra izay. Afako raha ao anatin'izany tebotebo sy ratra-po zany ianao ao anatin'izany fahorim-panahy ka atsiarovanao ho manam-petra, atsiarovanao hoe aiza zany Andriamanitra tahaka ny nahazo an'i Davida amin'ny Salamo 1telopolo dia Andriamanitra mamaly vavaka anao, Andriamanitra mamonjy amin'ny fahoriana, Andriamanitra mamonjy amin'izay torotoro fanahy. Fa ny farany afaka malala izay ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony ka tsy ho elohina ny mpanompony dia izao ny famelan-keloka, ny famelan-keloka. Andriamanitra mamela heloka akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova, mamela heloka Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra manamarina antsika, tsy manameloka antsika satria torotoro fo mangorangoraka isika.
Levako malala Andriamanitra tsy tonga teto amin'izao tontolo izao naniraka ny zanany, fa Andriamanitra naniraka ny zanany mba hanamarina izao tontolo izao. Satria raha tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy dia izao reraka. Mianjady amintsika ny tebiteby, ny tahotra, ny tsy fahombiazana isan-karazany. Fa hoy ny filazan'ny Jaona azy manao hoe Andriamanitra efa naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao, tsy hanameloka izao tontolo izao, fa mba hanamarinana, mba hamonjena izao tontolo izao. Io famonjena io azon'ny olombelona raisina tanana io. Eo akaikin'ny olona io, tsy lavitra anao io, akaikinao io. Fa ny fanapahan-kevitra andrasan'ny tompo dia izao, manaiky hialoka ve? Zany hoe manaiky hiantehitra amin' Jesosy ve? Manaiky hiverina amin' Jesosy ve? Manaiky hiankina amin' Jesosy ve? Amin'ny fotoana hiankinan'ny olona amin' Jesosy, anapahany hevitra hoe Jesosy tompo za mialoka aminao, dia misy lamina petrak'Andriamanitra. Mazava ny soratra masina. Mazava ny soratra masina manomboka any amin'ny bokin'ny Eksodosy, manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy, zany rehetra zany, na i Abrahama io tamin'ny vanim-potoana tatsika Genesisy toko 2 izay nizan'Andriamanitra toetrany Abrahama, amin'ny vanim-potoana iankinanao, antokinao an'Andriamanitra dia mivany olana. Tsarontsika tsara i Abrahama izay nizan'Andriamanitra toetra ka tamin'ny fotoana izay niankinan'Andriamanitra tamin'Andriamanitra, niankinan'i Abrahama tamin'Andriamanitra, dia tonga ilay ondry izay solony saka saika ataon'i Abrahama sorony. Zany hoe Andriamanitra mizaha toetrantsika koa mandrakariva. Fa raha mizaha toetrantsika izy, raha mandalo zava-tsarotra antsika, na misy zavatra sarotra mitrango eo amin'ny fiainantsika, na tsy fihizahany toetra io fa mety ny lafa, mety zavatra maro mety nahatonga azy, manaiky hialoka amin'Andriamanitra ve isika? Sa ny herintsika ny ankinantsika? Sa ny fahazavan-tsaintsika? Sa ny hafetsentsika? Tsia! Na fetsy ary Davida amin'ny Salamo 5:3 ty, hitantsika ny tantara ao amin'ny Samuela voalohany toko 2:20 azonao vakiana. Dia izao, na inona farany tantsain'i Davida raha tsy nialoka tamin'Andriamanitra izy resy. Zany levako malala mialofa amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra namarina anao, tsy hanameloka anao, hamonjy anao, hanasitrana anao, hitasy hiaro anao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay. Fa Andriamanitra tsy lavitra anay ianao, akaiky anay ianao, azonay hialofana amin'ny fotoana rehetra. Manapetra ny sainay, nomenao saina zahay, manapetra ny zakanay, ny fantatray, ny fahalalanay, fa ianao Andriamanitra kosa tsy manapetra. Dia manazava aminay ny soratra masina fa tsy ho elohina izay rehetra mialoka aminao, ary manavotra ny fanahin'ny mpanomponao ianao. Tompo dia misaotra nohony amin'ny famelan-keloka nataonao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Misaotra fa tsapanay fa Andriamanitra mamonjy, azonay hianterana amin'ny fotoana rehetra ianao. Mamelà anay tompo, mamelà ny heloka raha ohatra ka mitavozavozo zahay. Na tsy matoky ianao fa be fisalasalana, mavelao heloka. Misaotra tompo fa efa rakofanao ny rano zanakao malalanao zahay, dia velona hatrampamonjena. Taio ny asanay, taio ny tontolo andronay, taio izay manaraka izao mofinainy izao, Jesosy manaraka izao mofinainy atolotry ny fiangonana izao, enoy ny isentony foniny tsirairay avy. Ataovy mahay mialoka aminao, dia feo tompo. Folay, ataovy mahatoky fa manan'Andriamanitra azo ny anterana amin'ny fotoana rehetra. Jereo marary, inona ny zava-mahagaga tsy hainao? Sitrano. Jereo manana ady am-panahy torotoro fanahy, sitrano tompo, aoka ho tsapany fa eo akaikiny ianao. Ao ireo manana olana anivon'ny tokantrano, amin'ny toeram-piasana, amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy, Andriamanitra azo anterana ianao. Vangio, mampaherezo, sitrano. Dia taio tontolo andronay Jesosy, eo mba amin'ny fitahinao sy ny famondramponao. Amen.